Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Indray zany fifalinay ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, raha mbola nahatsapa fa velona trapamonjena. Ary tsy velombelom-pona fa afaka miteny, afaka miaina, indrindra afaka manatrika an'izao fotoam-bavaka nomenao anay izao. Ndreto izay miompanahy, izay navotanao tamin'ny aliko ny fahafatesana iny, ametraka anao eo amin'ny toerana sazanao ka hitiny voninahitra ho an'ny avo indrindra. Dia ilay Andriamanitray, ilay tomponay sy mpanjakanay. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra anao fony iray manontolo, raha mbola tanteraka ny fotoana izay nomaninao anay, handraisy ny hafatrao. Ary indrindra no angatanay aminao hoe, amasiny ny teny, mba hitondra ho anay tsirairay aby, mba hitondra fanavaozana ny isan-tokantrano, hitondra fitahiana ho an'ny sambatan'olona izay nanolo-tena ka andreny teninao. Fa manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia mangataka ny famindraponao, mangataka ny famelan-kelokao, fa na dia segondra fotsiny talohan'izao iresahana aminao zao ara dia efa mety nisy nampalahelo anao ny vitanay tsirairay aby. Matoky manana anao nefa izay satria Andriamanitra tsy mba olombelona ianao ka ho tofo aminay, fa mela ny elokay. Indrindra manoloana ny toe-javatra misy amin'izao tontolo izao, dia matoky lalandava izay fa Andriamanitra manamarina ny teninao ianao, fa ho ity anay mandrakizay. Dia vangio ny isan-tokantrano irao ny fanainao masina, hanokatra ny foamam-panahana tsiray aby, mba izanay mitahiry ny hafatrao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no angatanay an'izany. Saotra Tompo. Aleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika lan-dradava ry havana ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra ray, ary faly dia faly tokoa ny fo miarahaba antsika natratra ny androany. Ny bokin'ny Salamo no vatsy no meny tompo azy ho anao androany. Salamo 700 andiny 720 ka hatramin'ny 230. Salamo 700 andiny 720 sy ka hatramin'ny 230. Ary dia raisitsika ny tapany farany amin'ny filazantsara ny Marka 9 andiny 50 hamaranantsika an'izany. Salamo 700 andiny 720 ka hatramin'ny 230. Ny tompo aminao hoe, dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raholy, ka nampiala azy tamin'ny fahatereny izy. Nanohy ny rivotra mahery izy, ka nitsahatra ny onjan-drano, dia faly ireo satria nitsahatra izany. Ary nentinao amin'ny fitodiana ny riny izy. Aoka hideran'i Jehovah ireo no famindrapony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka nandratra azy eo amin'ny fiangonan'ny olona izy, ka hidera azy eo amin'ny fipetrahan'ny olona. Matoky fa izao ihany aza matahotra. Tena tsy mitovy amin'ny taloha misy tokoa ry havana ny ankehitriny. Ary samy mahatsapa an'izany isika rehetra satria samy mahita fa mahatalanjona ny fandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Ary tena misongadina amin'ireo zava-baovao ny resaka fifandraisana, satria toa mifandray aingana sy matetika kokoa ny olona. Fa mba manahoana kosa ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Mba vakiana ve ny Baiboly, ilay taratasy ho an'ny olombelona, ilay boky tsara indrindra, ilay fifandraisana azo antoka amin'Andriamanitra? Tsarovo ry havana, fa tsy fahadalana akory ny hoe maniry hahafantatra zavatra betsaka, fa fahadalana kosa ny tsy te halala mihitsy izay momba an'Andriamanitra. Fahadalana raha tsy te hatakatra hoe iza moa Jesosy, ary inona ny sitrapony, nahoana izy ho tonga tetỳ tany, nahoana izy no maty, ary inona ny dikan'ny fiainantsika sy ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy, ary ho aiza no hiafarantsika olombelona. Ary dia maro no milaza fa miova tahaky ny toetrandro ny fiasan'i Jesosy Kristy Tompo, satria tena tsy fantany izy. Fa eto ny mpanao salamo dia milaza hoe nanony ny rivotra mahery izy,
ka nitsahatra ny zandrany. Dia faly ireo satria nitsahatra izany, ary nentiny ho amin'ny fitodinany iriny izy. Fa hoy Jesosy hoe, matoke, fa izao ihany aza matahotra. Vanim-potoana tena andalovany isan-tokantrano onjan-drano mahery tokoa izao ry havana. Ary mba tsy ilazana hoe ny rehetra no andalovany izany onja mahery izany, dia hiteny isika hoe ny maro. Fa ny maro izay lazainy itony io ihany koa ry havana, dia mba maniry ny ho tafita soa amin'izay tanjona mba iriny hatongavana. Ary dia izay mahatonga an' Jesosy hiteny amintsika hoe matokiry, fa izao ihany aza matahotra. Fa manoloana izay toe-javatra izany, dia mbola maro ihany koa no mieritreritra fa tsy toy ny taloha intsony ilay Andriamanitra ivavahana. Fa toa tsy afaka manao fahagagana intsony ilay Jesosy itokiny, fa toa lasa angano fotsiny ihany sisa. Miova toy ny zavatra rehetra ary mipetraka ho tantara ny mana sy papelika fehizay. Fa te hampatsiahy antsika Jesosy ry havana, ka mamerina ny teniny tamin'ireo mpianina izay raiky tahotra noho ny fisaboaravoaran'ny ranomasina, ary nilaza hoe izao ihany aza matahotra. Ary dia nentin'ilay sambo kely izay nailangilan'ny onja ka tonga somatsara ho amin'ny fitodinany ireny. Ry havana, ilay tompon-tsoa mandehandeha teny ambonin'ny onjan-dranomasina tamin'io andro io, dia mbola tsy miova ankehitriny, ary tsy iova mandrakizay ho an'izay mitoky aminy, ho an'ireo izay tena mametraka ny fiainany eo anatrehany, ho an'ireo izay tena miray aminy tanteraka. Resahana matetika ny hoe kisendrasendre, ny hoe vitan-dratsy, ny tsy nampoizina, tsarovy anefa ry havana. Fa ny kristianina kosa dia mahafantatra fa ny tompo no mifeny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana, na izay mahafinaritra izany, na izay manahirana. Mety ho heverina hoe tsy voavahan'ny olana, nefa tsy misy na inona tsy hain'ny tompo atao. Ry havana malalo amin'ny tompo, mahatsapa ary ianao fa entin'ny onjam-piainana misamboaravoara ny sambonao? Mahatsiaro ve ianao fa tena mitopatopa tokoa ange ny fiainan'ny ankonanao? Noho ny feony eo anivon'ny tafidrivotra andalovanao io, dia ilay feo manao hoe matoke, fa izao ihany. Dia ilay namela ny ranomasina famboaravoara mafy dia mafy, nefa mampitony azy ihany koa, ka nandidy azy hoe mangina mitsara. Androany ary Jesosy dia niteny aminao hoe fantatro avokoa ny fitsapana rehetra mianjady aminao, fa tsy misy natao handrendrika anao ireny, fa samy mitondra anao anakaiky kokoa lanitra. Marary mafy angamba ianao na ny ankonanao, mitomany angamba satria toa mahatsiaro irery na misaona, sahirana mafy ve satria tsy mahita asa na toa somary sahirakirana amin'ny fianarana, na ianao mianatra na ny ankonanao eo andalam-pianarana? Tsy izao va ilay mpampionana anao, izay tonga teo amin'izao tontolo izao ary niaran'izay rehetra mety ho fijalian'olombelona? Izao ilay efa nitondra ny mafy indrindra honao. Izao ilay tsy miova ho malitsy an'io ary mandrakizay. Izao ilay miteny aminao hoe matoke, izao ihany aza matahotra. Ko mijanony eto anilako ny tompo, ka mivavaha, fa miaino sy mandrianao mandrakariva aho, ary tsy maintsy ho todsoa eo atsiranana ny sambo kelinao. Indro aho eo aminareo mandrakariva ho Jesosy. Asa ianao raha mba tonga saina amin'izany, fa ny hery ny fanatrehany dia tena manova zavatra. Ry havana malalo amin'ny tompo, aoka ary isika hijery lanitra ka toko fa tsy miova tokoa Jesosy, ary dieny ankehitriny, aoka isika hibebaka, ary hisaotra azy noho ny amin'ny fikarakarany antsika izay tsy miova mba hara-piarahantsika aminy any amin'ny mandrakizay. Ary ho takatsika ny tena hevitry ny fizahany toetra
nandalovantsika hatrizay. Ary dia hikataka ny Davida isika hoe na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zao, dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no aho. Raha nanohitra an'ity Salamy 7:20 ity tokoa mantsy Davida, dia tena niombona tamin'ilay Andriamanina ary tamin'ny mpakasitrahana no nanambarany hoe ianao no amiko. Na dia voatery andeha amin'ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho. Ary isika kory hafa, raha tena tafaray amin'i Jesosy, tena mibebaka marina, dia hiteny aminao lalandava izy hoe matokia fa izao ihany aza matahotra fa mombanao aho. Amen. Ivavakitsika ry havana. Tsara loatra ianao Jesosy a. Tena tsara satria na dia mitapopo tokoa raha ny onjam-piaina ny tokantranonay, ny fahasalamanay, ny ankonanay, dia hidro tazanay foana tokoa fa teo anilanay ianao. Ka manamarina ny teninao fa ho eo aminay isanandro ianao. Tsy jery anay fotsiny fa teny hikarakara-anay, hiaro anay, ary indrindra ampandeha anay amin'ny lalana volamena ety an-tany sahady, mba ho santatra izay fandehananay rahatrizay ao amin'ny fanjakanao. Misaotra ny amin'ny vaty sy ny menao anay, fa tokoa manko Jesosy dia tsy zava-poana namozy anao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana, fa tena nangananay ho zanaka ka hidioka izany fitahianao anay tsirairay avy. Mankasitraka anao ary izay Jesosy, ndreto ny vahoakanao izay nanatrika an'izao fotoan'izao eny, na dia tsy nanatrika noho ny amin'ny antony izay fantatrao aho. Mandalo onjam-piainana mafy dia mafy ny tsirairay tsy fantatro na inona fa ianao kosa nefa mahafantatra an'izany. Matoky lalandava ny vahaolana dia ny fanatrehanao, ka hitenenanao aminay foana matoky aza matahotra. Inona moa nefa napetraka ity tsirairay aby teo am-pelantananao ka niala maina izay? Fa na dia mitaredretra ary ianao Jesosy te fantatray fa ho avy ary hitahy anay sy hikarakarana. Misaotra anao ny fony iray manontolo, misaotra ary dia mametraka ny androm-piainanay rehetra eo am-pelantananao, indrindra ny fiainam-pananay izay tena loharano-karena amin'ny fanarananao. Da io ny tsirairay avy. Mba miovalim-bavaka aza ela fanay masonao, fa mbola matoky ianao lalandava izay mandra-pialanay ety an-tany. Mamela ny eloko ny tsirairay avy, ary ataovy izay tena matafaray aminay Jesosy. Asory ilay fisalobonana amin'ny tsirairay avy, ahitanay ny tena tavanao, ka andrenisanay ny feonao tokoa, ka hitenenanao aminay hoe aza matahotra. Misaotra Jesosy. Ampitanterao aminay raha nitondranao masina Jesosy, ka hitanenanao hoe mety manadino ny zana amin'ony va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloko ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Indrefa vitako tomboka vatsy eo am-pelantanako mantsy ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakarivo. Mandehana amin'izao herinao izao, enoy ny feo, ka hitenenako aminao zaho tsy andaho na fo ianao mihitsy. Mandehana, zaho mombanao mandrakariva, ambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Dia tao aminay tokoa Jesosy ny fitahianao, fanivonay izay te hapetraka eo am-pelantananao. Misaotra fanay masonao, misaotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen.